dia ahoana ny fandehany dia ahoana ny fandehany dia ahoana ny fandehany anaranao ireo fanehoan-kevitra politika maro samihafa eto amin'ny Masy Madagasikara TV. dia ahoana ny fandehany dia ahoana ny fandehany Andriamatoa Andry Rajoelina filoham-pirenena malagasy voalohany nivohy ny lohahevitra hoe Madagasikara tsy maintsy mandroso. Madagasikara tsy maintsy mandroso tokoa ve sa mifanohitra amin'izay ny zava-misy? Nizinezina ny sary dokam-barotra momba ity filoha ity ny amin'ny fahatotosany fahazoany ny mari-pankasitrahana leader politique de l'année na koa hoe mpitarika politika afrikana mendrika indrindra ho an'ny taona 2024 tao Mario Casablanca. Moa izy hoe mandresy isika, mandresy Madagasikara. Izany no mameno hafalinan'ny foko amin'izao fandraisako ety amboaran'ny mpitarika politika afrikana mendrika indrindra ho an'ny taona 2024 ity. Tsy ho ahirery izao fandresena izao fa ariarian'ny malagasy rehetra ihany koa satria ity amboary ity dia marika ny finiavantsika ny votra sy androso sady fampatsiahivana ireo dingana efa fitantsika sy ireo fanamby mbola miandratsika ihany koa. Maneho fa tafitatra ny ivelan'ny sistantsika ny vina hitondra fampandrosoana marina ho an'ity firenena malalatsika ity ary anorina ho avy tsara kokoa hatrany ho an'ny taranaka. Raha jerena amin'ny fahaizan'ny mandanteny sy mandresy lahatra tokoa ity filoha ity dia tena tahaka ny firenena lafatra mandroso sy efa milamina ery i Madagasikara ary inona kokoa fa avy amin'izany no tena loharano nahazoany ity mari-pankasitrahana ity. Izy moa dia efa iara-malala amin'ny fahaizany mampiresaka sy mampanonofy ny malagasy ary dia tena champion amin'ny resaka communication tokoa ity filoha ity kanefa ny zava-misy iainan'ny malagasy tsy mifanaraka amin'izay akory. Voalaza fa nahazo salanisa 520 faingo 720 isanjato ny filoha Rajoelina tamin'ireo vina izay nentiny teo anatrian'ny firenena marobe nandray anjara tamin'ity ka antony tena nahazahoany izao mampitarika politika mendrika azy izao. Ny filohan'ny Seychelles ho avy Ramkala hoanina kosa no nahazo ny 20 faingo 770 isanjato izay faharoa nanaraka azy ary ny filohan'ny RDC Félix Tshisekedi no nahazo ny 12 faingo 320 isanjato izay fahatelo nanaraka azy. Raha izao salanisa izao tokoa no jerena dia toy ny hoe efa tena mandroso i Madagasikara satria na amin'ny filohan'ny firenena sasany izay manana arikarena fahobe amolon-lavitra no sika aza dia toa resiny indray Rajoelina ary mahalasa saina tokoa hoe naharesy lahatra tahaka ny ahoana tokoa ary ny vinanentiny na ahafahany nandrobaka ity mari-pankasitrahana ity satria raha ny zava-misy aloha dia ny faraparan'ny taona 2024 iny no tratran'ny Madagasikara ny mahafirenena farany mahantra indrindra maniran-tany azy izay tsy iza no nitantana fa ny filoha Andry Rajoelina. Tao ny naneo esteny hoe tratrany indray Rajoelina ny tanjona dia ny mahafirenena farany mahantra indrindra eran-tany any Madagasikara. Voalaza nefa fa ny masotsivana na ahafahan'ny African Leadership Magazine ny karakara ity fifidianana ity dia ny fananan'ny filoham-pirenena iray vina sy drafitra mazava ho fampandrosoana ny firenena, ny fivoizana ny fiara-miasa eo amin'ny firenena afrikana ary ny tombotsoan'ny Afrika eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena. Noho izany amin'izy ireo dia iny Andry Rajoelina no mendrika indrindra. Raha izay vina izay tokoa manko no asinteny dia efa nanomboka tamin'ny taona 2024 ny filoha Andry Rajoelina no nilaza fa manana vina hoentina ampandrosoana ny firenena ary niziniziny ery ny kabary tamin'izany fotoana izany fa raha izy no mitondra dia ho afaka amin'ny fahoriana ny malagasy ary ho voafahany olana rehetra ka androso i Madagasikara. 2024 isika izao mipetraka ny fanontaniana hoe efa mandroso tokoa ve i Madagasikara? Milamina ve ny malagasy ary voafavy ny olana maro samihafa izay tena fototry ny fampandrosoan'ny firenena. Samy naneho ny heviny mikasika ity fahazoan'ny filoha mari-pankasitrahana ity moa ny mpanao politika sasany ka andeha ho jerentsika vitivity izany. Hoy Sitiany Randriana Soloneko hoe Quel blague de l'année? Madagasikara nataonao firenena farany mahantra indrindra. Hoe kosa ny avao amin'ny ity tanindrazana hoe efa azo ilay amboara mampitarika mendrika indrindra aty Afrika ny azakazahana tany Maroc. Ilay vokatry ny fahaiza-mitarika aloha niakatra
valopolo isanjato mahery ny tahany malagasy manitra fa diranovana. Anisan'ny firenena sivy fa diranovana indrindra ty Afrika atsimon'ny Sahara araka ny tatitry ny banky iraisam-pirenena i Madagasikara. Tena mendrika ve? Asio fatra kely ho an'ny président dia samy naneho ny heviny tokoa ny olona ka ataony ny teny hoe félicitations président. Sambatra izahay manana anao toy izy niezaka fampandrosoana ny Madagasikara fa izahay vahoaka maro anisa dia ao andamosina ao an-trano. Takoa ny nilaza fa Seychelles mbola resitsika lavitra be fa izany hoe ihany fa ilay olona ny fidan'ny président hito akaikiray tsy omena trosa intsony fa isan'andro mitady trosa vary foana. Rehefa tonga hono ilay tosika fameny dia ominy ny vola. Ity indray dia nilaza hoe ndiazo ao mieritreritra hoe tena grand nefa dia ataon'ny olona fimehezana fotsiny. Filohan'ny firenena manitra indrindra no mirehire fa mahay mitantana. Ary ity farany ity kosa dia nilaza fa il vous vole tout vous bien, puis il s'achète une trophée avec l'argent qu'il vous a dérobé. Cela s'appelle comment? Ny pejy topra de kosa dia namoaka hoe Andrajoel, leader politique africain de l'année 2024. Pitarika mahay. Raha ny filarana navoakan'ny banky iraisam-pirenena aloha dia mifanohitra amin'izany. Asa hoe ahoana ny sivarana azy analay amboara satria dia akisitra isika raha ny fandrosoana jerena ary 700 ny tahany fahantrano. Tamin'ny faraparan'ny herinandro teo ny filoham-pirenentsika dia nandray ny mari-pakasitrahana mampitarika politika songadina azy taona 2024 fahitan'ny RMDM nilay amboara fakasitrahana azo ilay filoham-pirenentsika amin'izao fotoana izao. Ny aratsika nahity fa nahazo amboara ny filohan'ny repoblika amin'ny fahaizana mitarika ty Afrika. Gaga ihany isika mitarika makaiza makany aloha sa makany arina. Zay zay ny fanontaniana, fahaizana mitarika makaiza io. Raha ohatra ka fahaizana mitarika makany aloha tsy kanefa nigisitra amin'ny firenena rehetra eto ambonin'ny tany. Dia dikan'izay zany tsy tokony izay mihitsy nahazo ny an'ilay amboara. Fa za mieritreritra hoe record indray tsika amin'ny fahaizana mitarika makaty arina satria tsika ny lohany aty aorina. Dia bravo ho an'ny filohan'ny repoblika satria izy no filoham-pirenena eto ambonin'ny tany no manitarika makany arina nahazo trophée ary nahazo ny amboara ary hitatsika fa Madagasikara no farany gisitra indrindra amin'ny fitantanana ny firenena eto ambonin'ny tany. Dia ahoana ny fandehany? Dia ahoana ny fandehany? Dia ahoana ny fandehany? Anaranao io fa ny ahodi-hevitra politika mahasamihafa eto amin'ny Mas Madagasikara TV. Dia ahoana ny fandehany? Dia ahoana ny fandehany?